Ia, famalina fanontaniana kely fotsiny androany vetivety mahakasika an'ilay fanontaniana izay napetraky ny olona anankiray izay hoe raha ny fijerinao dia mahaleo tena ve tsika? Malagasy zany hoe na Madagasikara ve hozy izy mahaleo tena? Dia hoy izy amantsy anazy hoe jereo fotsiny ny indicateur maromaro. Mahaleo tena ve ianao ara-piarovana tafika? Satria ny théorie dia hoe rehefa manana sainam-pirenena ianao dia manana hiram-pirenena dia afaka atao hoe firenena mahaleo tena ianao zany. Dia hoy izy amantsy anazy jereo ny inona no atao hoe mahaleo tena raha amin'ny fiainana andavanandro fotsiny. Mahaleo tena ara-tsakafo ve ianao? Mahaleo tena ara-tafika ve ianao sa tsy mahaleo tena ara-piarovana? Mahaleo tena koa ve ianao amin'ny resaka hoe fahasalamana hoe mahavita mitsabo-tena ianao irery sa mandeha mbola misy évacuation sanitaire sy ny sisa sy ny sisa? Mahaleo tena amin'izany ve ianao? Mahaleo tena ve ianao araky ny kolontsaina sy ny soatoavina izay tianao tazomina sa efa manomboka misy mi-imposer koa izay culture anao izay, cancel culture ny anarany, ahafahanao miova ny toe-tsaina, manova toe-tsaina sy ny sisa sy ny sisa? Mahaleo tena ve ianao ara-piariana, zany hoe rehefa te hiary ianao amin'ny zavatra anankiray dia manana an'izay fahaleovan-tena zay ve? Dia tsotra ny valiny, jereo fotsiny izay zavatra rehetrarehetra zay. Mahaleo tena ve ianao rehefa misy ny karazana valan'aretina ireny sy ny sisa sy ny sisa, manana ny fanefitra sy ny fanafody sy ny sisa, tsy miankin-doha amin'iza n'iza? Mahaleo tena ve ianao amin'ny resaka fandoavana trosa rehefa hanindram-bola? Ny findramam-bola tsy midika hoe tsy mahaleo tena akory ianao fa afaka mampiasa vola sy mihindrana ianao, fa mahaleo tena ve ianao mahavita mamerina an'iny sa hoe miankin-doha foana satria mba ahafahako mamerina an'ilay trosa dia tsy maintsy mitrosa indray aloha dia averina miada an'io? Ka zay ny fait, zay no indicateur vitsivitsy, mbola misy be da be azo atao lista any fa jereo fotsiny dia mahaleo tena ve? Raha ohatra indray mbola jerena indray ny tantara, azo mbola tohizana any ilay izy hoe mena ve ilay izy sa niadivana? Fahaleovan-tena niadivana ve ilay izy sa fahaleovan-tena hoe mena fotsiny? Fa ny zavatra tsy niadivana fa natao fanomezana dia tsy hitanao ny valeur an'izany. Rehefa nomena cadeau ianao zany nomena sakafo ohatra sy ny sisa sy ny sisa fa tsy niatsembohanao no nitady an'iny sy niezaka niady an'iny dia tsy matsiro, tsy hitanao ny goan'ilay izy hoe anona fa navery ary iny dia ataonao tahaka ny sotro be azo fotsiny hoe hita tsy mahataitra, very tsy mampalahelo fa avy aloha amin'izao eo. Ka zay ny angamba ny azoko mahaliana an'iny fanontaniana iny hoe mahaleo tena ve tsika dia jereo fotsiny izay. Ara-piariana mahaleo tena ve? Mahaleo tena ve ara-tsakafo sa raha vao tsy misy ny perfusion na zavatra fanampiana dia very aho? Mahaleo tena ve ara-piarovana raha misy sanatria ka misy manafika dia mahaleo tena ve tsika amin'ny fiarovana ny firenena? Mahaleo tena ve amin'ny resaka sécurité? Mahaleo tena ve amin'ny resaka fitsaboana sy ny fitadiavana fanefitra amin'ny aretina maro isan-karazany izay tonga sy ny sisa sy ny sisa? Fa rehefa mbola misy an'ireo ekinanao loha amin'ny firenen-kafa dia mbola théorie ilay fahaleovan-tena zany, mbola resaka filôzôfia be fotsiny ilay izy fa tsy mahaleo tena mihitsiny zany ny firenena anankiray. Ka ambava homana tompoko, ampo ny heritra fotsiny rora.